Mahatratra amin'ny 520 ny fihenam-bidy atolotry ny orinasa Makiplast amin'ireo vokatra izay vokariny tafiditra indrindra ao anatin'ilay hetsika promotion annuelle moa ity hetsika ity tanjona ho ny mpikarakara ny isin'ny fifamatoram-piaramiasa eo amin'ny mpanjifa sy eo ihany koa eo anivon'ny orinasa araka izao tato-baovao zao. Ho fitsinjovana ireo mpanjifa mandritry ny fetin'ny faran'ny taona dia misy ny hetsika goavana promotion annuelle izay karakarain'ny orinasa Makiplast. Efa fanao ny orinasa isan-taona ny hetsika tahaka izao, entina nomezana fahafaham-po ho an'ireo mpanjifa indrindra mandritra ny fetin'ny faran'ny taona. Ahitana fihenam-bidy 20% araka izany ireo karazana entana izay amidin'ny orinasa Makiplast toy ny citerne ary koa ny fosse. Ankoatr'ireo dia mihena 20% kosa ny kojakoja izay ampiasaina ho an'ny ankizy madinika toy ny balançoire, ny piscine sy ny sisa maro hafa. Vita avy amin'ny akora plastika avokoa moa ny entana ao amin'ny Makiplast ary maharitra hatramin'ny 700 taona any ho any izy ireo. Ny isan'ny tombony amin'ny fividianana ny entana ao amin'ny Makiplast ihany koa dia izy vidiana indray mandeha eo amin'ny fiainana toy ny citerne sy ny fosse ohatra satria maharitra ela vao simba ary manara-penitra ihany koa. Manomboka ny alatsinainy hatramin'ny sabotsy ny fihenam-bidy ho an'ny mpanjifa ary mivotsy tapaka manomboka amin'ny 7 ora hatramin'ny 9 ora hariva ny Makiplast. Ho an'ireo mpanjifa eto an-drenivohitra dia afaka miantso raha misy zavatra tiany hovidiana. Ankoatry ny eto an-drenivohitra moa dia efa maharakotra faritra 70 amin'izao fotoana izao ny orinasa Makiplast ary efa betsaka ihany koa ireo mpanjifa mampiasa azy raha tsy ilaza afa-tsy ny orinasa lehibe toy ny petrolier, ny sekoly, ny trano fandraisam-bahiny isan-karazany.